Anisan'ny reloa hevitra nodiniana manokana nandritra ny filan-kevitry ny governemanta tamin'ity alakamisy ity ny dravitra fanarenana ny JIRAMA araka ny navoaka ny sampandrarany serasera eo anivon'ny Bureau Praiministra. Isan'ny tokony omeny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI fa ho vitaina sy ho ankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra amin'ity volana Mey ity io dravitra fanarenana ny JIRAMA io. Raha ny volana Jona izao no andinika ny dosie Madagasikara ny filan-kevim-pitantanan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Tonga nidina nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo androany ny filoham-pirenena mivady. Tamin'ny alalan'ny fampitana mivantana izany fitsidiana izany no nampianan'izy ireo ny fandrosoan'ny asa. Ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina no nandray ny familiana ary ny filoha Andry Rajoelina kosa no naka ny sary teny an-dalana sy nampita mivantana izany tamin'ny pejy Facebook ny fiandidinan'ny Repoblika. Mijanona hotale Général Sampandrara Malagasy adina amin'ny famotsim-bola samifina i Mamtina Rajonarson. Noraisina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manendry ity tompon'andraikitra ity. Tamin'ny taona 2024 no voatendry tamin'izany toerana izany izy. Manamboninahitra teo anivon'ny zandarmaria pirenena ny tenany, administrateur civil ihany koa. Ny asa sy ny sehatra nandritra ny fotoana maro tamin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny asa teo anivon'ny Bianco nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny nanendrena azy hotale Général samifina tamin'ny taona 2022. Mitohy hatrany ny fametrahana ny brigade féminine de proximité eo anivon'ny polisy pirenena. Tafapetraka ao Morondava faritra Menabe ity sapandrara ity amin'izao fotoana izao ary efa nisitraka fiofanana sahady ireo polisy vehivavy andravitra izany. Sapandrara iray eo anivon'ny polisy pirenena ny brigade féminine de proximité. Mifantoka amin'ny fanampiana mivantana ny vahoaka, ny fanohanana ireo olona sahirana ary indrindra ny fiarovana ireo olona marefo sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalaina amin'ny mahavavy ny andraikitra sahaniny. Ankoatran'izy Coty Sadzout sy Brian Nandinany dia ny ampirainy mpilalao vaovao izay nantsoiny mpanazatra ny Barea hiatrika ny fampivondronana ny roa ka hatramin'ny 7 Jona ny Orléans frantsa. Ny antso ilay vodilaharana Essane Kari izay milalao amin'ny RCPI de Grâce ao Frantsa ihany koa ny mpanazatra. Tsy nitonony nandritra ny famoahana ny lisitra nanoloana ny mpanao gazety omaly ity mpilalao tanora izay efa nandrafitra ny Barea latsaky ny 13 taona ity. Miisa 5 izany ireo mpilalao izay hiatrika ny fampivondronana izay arahana lalao ara-piralahiana amin'ny Léopard ny Repoblika Demokratika ny Congo ity.